Anao plena. Zay ny ataonao ato isakasakana be ty teny. Rehefa tsy teny miangena mandiana tao. Asa atanao andrafamana ty teny. Mato Petra Kotignaina miarabanao tompoko. Miarabanao ngiapanao gazety de miarabasika manaraka an'izao fandaharana zao na amin'ny alalan'ny radio na amin'ny alalan'ny tambazotrana serasera. Raha ny omaly somary nafapana ny teny amin'ny anteny mera-pirenena teny Andriamatoa Petra Kotignaina ianao mihitsy no nisan'ny somary nampiakapeo tamina solombavambahoaka namanareo. Inona marina tena hoe antony tao ambadika iny ankoatran'ilay sary miparitaka eny anivona tambazotran'ny serasera amin'izao fotoana izao. Ya, de fahizanareo amin'ny sary iny moa zany izy. Mety misy samy manana ny eritreritrany anehoany. Ny hoe fanohanana ny fitondram-panjakana misy zany. Mety misy député eritreretiny hoe any fomba anehoana hoe zahay de manohana ny fitondram-panjakana misy. De hoe tonga de ataovy ty, tonga de lanio ty. De ho anahy manokana tsy zay no atao fanohanana ny fitondram-panjakana misy. Fa ny fijerevana ny hoe ity teti-bolam-panjakana ty tokony ho fakafakaina tsara miaingy amin'ny zavatra nahatonga inona ny fangatahan'ny olo fanirian'ny olo amin'ny hoe nahatonga afatsika amin'ny fanovana zao. Ka misy apahana député ary ny akamaroany de hoe tokony avela hiteny hiresaka ny député hilaza ny heviny fa tsy nisy député koa ny eritreritra hoe tsy holanina ny teti-bolam-panjakana fa aleo hadihadihana tsara raha misy zavatra tokony anaovana fanitsihana de anaovana fanitsihana zay fa rehefa avy eo de lanina ny teti-bolam-panjakana zay ny antony zany. De misy apahana député tonga de ho lanio ty de zay mba tsy ekenay zany zay le fomba fanao taloha. Angambany mety zatra an'izay pratika zay na tsy fantatro zay atony hafa mahatonga anazy manao an'izay. Misy olona ave maniraka anazy tsy fantatro zay fa zay tokony tsy azo ekena tsony fa anisan'ny atao hoe tombony lehibe azo ao amin'ny fanovana zao de ny hoe ny fahalalahana miteny. Ka ny député zany tokony hanao an'izay ary satria zay no ny fidianany olo azy hijery ny zavatra hoe mba manakaiky ny tena filan'ny firenena zany ny zavatra tao rehetra. Zay ngamba ny zavatra azoko ambara. Zay le hoe fanovana amin'ny anteny mira-pirenena zany anisan'ny tsikeran'ny olona nareo solombavambahoaka ty mpivadibadika palitao ity sy hoe mpivaova fomba fiteny Andriamatoa Petra Kotignaina ianao de malaza an'izay mpivadibadika izay ihany koa. Teo ianao niaraka tamin'ny vondrona parlementaire izay nisy solombavambahoaka nilaza hoe natsangany Mamy Ravatomanga ny vondrona parlementaire mahaleo teny anankiroa teo anivon'ny anteny mira-pirenena. Amin'izao fotoana izao lasa majorité présidentielle indray ny akamaroanareo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Zay ve zany le hoe fanatsarana ho atao sy le hoe fanovana hoe nareo no miovaova isany namitaka an'le vahoaka mantsy zay hoe mahaleo tena no fidianana anao nefa avy eo lasa tonga ao amin'ny anteny mira-pirenena tsy lasa misolovavan'le vahoaka fa lasa mampiseho manasongadina anao fotsiny hoe za miaraka amin'ny anina miaraka amin'ny anina. Diso aloha tonga de hizika raha misy olona ny zoro mialatsiny tamina hevitra de mba nisany aho zany tsy mbola nivadibadika zany tsy marina zany zay zaho ny toko misy anahy de mefemo zaho mbola tsy nanao hoe antoko hafa zany zay aloha ray zany zay. Zaho no anisany ataoko hoe mpanao politika indroan'ny gadra noho nina zay noho ny fijoroako amin'ny hevitro gadra aho tamin'ny fitondran-dravalomanana na de aho aza anisan'ny olona nanao ny aiko sy zavatra nametraka an-dravalomanana amin'ny fitondrana fantatry zay na de aho aza
no efa nilazaiko teo tsy efa veriko hiany ny hoe rehefa tratry ny ampihimamba ty Antananarivo ty tamin'ny Rosoarivo tsy zavatra azo namasena ny Antananarivo ty satria bloqué Tamatavy, bloqué Majunga, bloqué Toliara, i fianaratsoa hiany no afahana mamasy Antananarivo ty. Tsy namidiko ny gasoil ny carburant tam'izany, tsy namidiko. Na de vola be agnatina fotoana fohy aho multimilliardaire fa nataoko ze fomba hatongavany ety Antananarivo hamasena Antananarivo ty. Za milaza anao mba sy laza koa tsisy mpanao politika anao an'izany satria aho ne tsy manam-bola nefa nataoko zany tantara velogno amin'ny firenena zany tsisy afaka mandany zany ipetrakotonena nanao an'izay noho iny ny mahazava-dehibe ny firaisam-pirenena zany ka eto aho de milaza tsy marina fa zao le izy araky nefa nilazaiko raha nizoro aho tamin'ny 2018 nilaza hoe fahadisoana ny firosoantsika amin'ny fifidianana satria tagny amin'ny 2013 aho efa nilaza hoe sy tokony miroso amin'ny fifidianana tsika aloha fa andao anao refondation andao ametraka arofanina hifehezana ny mpitondra aloha de nandeha ny fifidianana niverina ny crise 2018 de rehefa niverina ny crise igny de zay no nahatonga anahy ny teny hoe andao namerigna ny teniko tagny amin'ny 3 andao atsika iroso amin'ny tena refondation de rehefa tonga zay fotoana zay nilaza an'izay aho nanazava hoe diso zao lalagna andehanantsika zao ka tsy azo tohizana fa tsy maintsy miverigna crise io de niverigna ny crise aty amin'ny atresika zao nidiny an-dalambe ny olona satria misy zavatra tsy mahafapo anazy ny zay le izy de gadra aho nampidirina ponja de nipetraka teo mipetraka aho zany hoe nigatsy tsy misy miteny mety migasy angamba le zavatra misy de nipetraka aho zany zay le izy ka mety zay zany le lazain'ny olona hoe nipetrapetraka ianao fa zao rehefa miverigna nidiny an-dalambe ny olo vo marigna ny zavatra nyteneniko ary hoe iroso amin'ny fanivana zany zao de mijoro de zay no mety ataon'olona hoe mivadibadika no tsy mivadibadika fa no amarigny ny tantara ny hevitro ary niverigna tamin'ny hevitro taloha tariny olona zay ngamba ny zavatra marina iampanao gazety fa tsy marina ary tsy mivadibadika zany fa misy koa ane ianao koa mahita hoe zao ny zavatra tadiavin'ny olona de mba magnaraka an'izay ianao fa tsy hoe ianao olo mitokamoniny agny amin'ny tany hevitra agny fa hoe zao ny hetaheta malagasy de magnaraka an'izay ka rehefa magnaraka an'izay ve de zay ny atao mivadibadika non tsy mety zay nampandany ny Andry Rajoelina ino ny fahatsoko nampandany anazy satria nieritreretiko hoe ny zavatra nylazainy zavatra nylazainy ane sara fa mety sy tanterahany aby le izy de nisy fahakiviana ho an'ny olona de avy ny diso sisy fahatsoko zany voafitaka aingo ve le Pitrakotonyaina zany voafitaka toy ny vahoaka malagasy any tam'le tetikasany Andry Rajoelina 324 mety misy apahany fa nisy zavatra naresy lahatra anahy koa ane ary ny vitany de ny filaminany tany ambanivohitra zay zavatra ny vitany zany zay fa tsy vitany namorogna asa ho an'ny tanora de masiary ny tanora hoe tsy zavatra tsisy hoaviny tsy vitany ny réglen'ny problèman'ny jiro sy ny rano de nidiny an-dalambe ny olona ka ahoana moa afa tsy afaka magnamaivana ny zavatra ny takin'ny olona ne zay tsy sesaka fibadibadiana zany fa mijeriny hoe inona ny tena zava-misy de manaraka an'izay eo am'le hoe fondrona parlementaire UPAD GPRI marina ve natsanga mamy Ravatomanga ry fondrondreo tsy nanangana any zany Ravatomanga azay aza za indépendant ny vondro agnatiny io
tiana moa nilazaranay mivadibady zay mantsy ny ambara solavaoka sasany hoe reo de natsanga Mamaravantomanga ifehan'le anteny miram-pirenena mba hialana am'le hoe toy ny tranga ny seo tamin'ny Kristina Razanamaso tsisy hoe nidiran'ny Mamaravantomanga tamin'ny fananganana ny groupe parlementaire ny pady zahay indépendant no nivondrona zay ny zavatra sy nampandany anay tamin'ny fividianana Ravantomanga fa nampandany ny Iromara no nataony zay nisy Iromara fa zay indépendant ka tsy nampandany anay Ravantomanga fa ny Iromara no ino nampandany ny Iromara niaraka tamin'ny fitondrana tamin'izay fotoana zay eo amin'le makasika an'ilay anambaranao tamin'ny faraparan'ny herinandro teo le hoe aleo atao miaramila ny lehibe ny fatra namoaka fanambarana teo anivon'ny ministera ny atany teo alohan'iny nambaranao iny hoe misy misokatra ho an'ny rehetra le fandefasana antotan-taratasy ho lehibe ny fatra zay eo anivon'ny ministera ny atany fametrana zay antotan-taratasy zay maro ny fepetranapetraka tao aloha zany olona manampahaizana olona efa nitantana raharaham-panjakana zay ve le hoe mendrika no miaramily zany mialoha raha sitraka ao hiverenao kely alohany hoe ina moa le hoe tena fanovana eritreretintsika satria zay zany no resahana am'izao fotoana zao ny fanovana de tsinona akory ny tanjon'ny fanovana de zavatra mazava hoe ahoana ny hamaitrahasika rafitra hitantanana ny fanjakana hamaitrahasika fomba fiasa hafahana mamaly ny filan'ny olona ny falan'ny faritra tsirairay zay raha vao tsy mijery an'izay zany ny fanovana de tsy fanovana izy zany zay ny zava-dehibe misy filana be dehibe misy faniriana be dehibe misy seta be dehibe ny vahoaka malagasy tsy tanteraka reo de zay no mahatonga anazy midiny an-dalambe zay no mahatonga anazy menimeny de raha anjerevana ny zavatra hatra am'izay de tsy mihasara fa miharasy ihany de zay no hoe andao ary hahatongavana mamaly ny filan'ny olona io de misy zavatra anakiroa zany no tsy maintsy andehanana misy ireo zavatra tsy maintsy azo tonga de atao dian'izao misy ny zavatra miandry fotoana lavalava ametsahana rafitra mba afahana mifehy ny mpitondra mba sy hiteraka gaboraraka amin'ny fitantagnana ny raharaham-panjakana mba sy hiteraka fanaovana harena dala-tompony harem-pirenena zay mila fotoagna maharitra zany zay zany tokony hazava tsara zany zavatra ray ohatra zao mikasika ina zao ny zavatra efa azo natao zay zao avy nandinika ny teti-polam-panjakana zavatra azona efa natao zany zao de hoe miaraka amin'ny fitondram-panjakana de hoe hamaliana ny zavatra fandrian'ny olona de hoe nampiakarina 620 isanjato ny teti-polam-panjakana mahakasika ny mpiasam-panjakana ny ampiakarina ny karamany mpiasam-panjakana de raha jerevana manokana amin'io teti-bolo io de nisy fijerevana manokana ary tena zava-dehibe mahakasika ny fampianarana amin'ny farany volagna janvier 2026 zao ny mpampianatra tsirairay zay efa mandray vola zany de handray ny andamite de logement izy roa hetsy ariary isan'ny mpampianatra ary ny andamite decret 10 aligna sy ray hetsy ariary esaka natao zany zay zao ilazana hoe misy zavatra mba fahazo natao zay zavatra tsy nisy hatra am'izay nampimenimenina ny mpampianatra satria raha misy mpiasam-panjakana tena tsy nojerevana misy de ny mpampianatra kanefa manana anjara toerana tena lehibe izy ireo amin'ny fiaignan'ny firenena
de misy koa ny fizarevana manokana ny mpiasany nda mitety risika mikasika ny mpiasany fahasalamana ny mazava koa ngambany nda mitety logement zay ka misy zany zavatra azo tonga de natao dia n'izao zay zany le izy fa zao anisan'ny zavatra mety mbola ho azo atao dia n'izao koa zany a ary fantatrareo tsara fa ny tenako ny tena nitarika an'izay tao amin'ny assemblée nationale ny hoe mahakasika ny jiro sy rano ty hoe inona ny zavatra mba efa mety azo atao zao ny zao akoatrany hoe fametrahana fotodrafitrasa zay mitaky fotoana lava be mety panneau solaire à moyen terme fa mety centrale hydroélectrique mety lava fotoagna lava be de misy zavatra mba ahafahazo eritreretina atao zany am'izao fotoagna zao de ny hoe andao resina ozareva nakaiky misy ty problème ny jerama ty fitatagnana ny jerama ty mba ho stopena ity fanaovana harena dalatopo ny volan'ny jerama ty zay efa nilazaiko matetitetika ny hoe izy io ane napotika ny jerama io ane de lava tagnana ny mpitondra efa ny fandimby ny volan'ny jerama io alaina tao anisany anankiray zay anisany napotika ny jerama io ane de le hoe misy kopaky sasahana amin'ny famponifana groupe io misy kopaky sasahana amin'io ana amin'ny famokarana énergie io zay ka tsy tokony asiana aigna masy zany fa tokony tsy maintsy idirana zay nahatonga ana nangataka atao amin'ny assemblée nationale ary sorana ny assemblée nationale nanapa-kevitra hoe tsy maintsy risoana ny fananganana ny commission d'enquête parlementaire hanadiady ny io situation ny jerama io zavatra azo atao zany tsy miandry conférence régionale zany tsy miandry conférence nationale zany fa zavatra azo atao fa miankina amin'ny volonté ny rehetrarehetra de ho fanomboana de hoe mila asoana amin'ny assemblée nationale ny tompona ny raiki-panjaka ny tompona ny raikitra mak zay voakasika an'io ro patronat mpampagnova groupe reo mpamokatra herinaratra reo mety mpamatsy solika angambany sy ny sisa sy ny mpiamasa azy koa ny mpitatagna ny jerama na ny mpiasa zany na ny manomboka piso raha tsisy fivana de hiroso am'izay ny assemblée nationale fa tsy tokony hizanona fotsiny hoe mizanona amin'ny assemblée nationale fa hitsasehatra misy hiditsy amin'ny audit ary ny assemblée nationale de izoro starika misy zany amin'ny alalan'le commission satria ny olo anay mety misy manana iahy oa raha mpanao hampifanadidy anasotra fotsiny am'izao de mety ho voavidy vola mety ho sala am'izao mety ho sala am'izao ka zay zany io ka zay zany nylazana hoe misy zavatra azo atomboka satria ny firosoana am'zany de mety fahazahoana apahany mety manasara ny ho resaka jiro sy rano eto Madagasikara fa zay fa misy kosa ny zavatra ary zay zany mba fanetana ataoko amintsika syndicaliste isika zay mitaky nandray anjara tamin'ny hoe fanovana tsy voavaly am'izao aby ny zavatra rehetrarehetra ary mety manao fahatsoana tsika raha mieritreritra hoe de tsy maintsy ho voavaly am'izao aby fa misy zavatra tsy maintsy maharitraritra miakina amin'ny fanovana rafitra ifehezana ny mpitondra misy zavatra tsy maintsy miaky amin'ny fanovana rafitra agnatsarana bebe kokoa ny fomba fitatagnana ny fomba fiasa zay ka ny zavatra tokony ataony tsika zany reo ana zavatra sectoriel rehetrarehetra mitaky managna fitakianareo de mba manao assise agny amin'ny part sectoriel zany mba tonga ny conférence régionale na conférence nationale efa mba manao an'izay de hoentina ho anisan'ny hevitra ho tapahana ny mahakasika ny an'ireo zavatra reo zany fa ny tiako tenenina de hoe matoa sy voavaly sy voavahatra am'izay ireo filanareo reo ary tena ny zavatra tenenareo zao zavatra tena mitombona de satria le zavatra hitantanana an'le firenena mihitsy no tsy maintsy ahisy aloha mba afahana mamaly an'ireo filanareo reo zay
ka izay a misy zavatra tsy androany tsy hoe fialana bala zany teneniko zany fa raha ohatra tsika zany de n'zao a tonga de hoe satria tsy voavaly zao de zao ny zavatra nytakinay de tonga de iverigny an-dalambe koa sagnatrian'zany de fahadisoana zany zay fa misy kosa aloha ny zavatra tokony hojerevana ny hoe niezaka ary zay ny tokony anaovana antso amin'ny ny membre ny gouvernemanta hoe hitatsika fa atsika be ny fanirian'ny olona de tokony ampiseho atsika hoe misy vitesy malakilaky zany mba hahitan'ny olona hoe io tokoa tena misy andraikitsaraisina zany a amy zavatra zay tao de zay a miverigny miverigny aminao am'izay a ka par rapport am'izay zavatra tiana hatongavana zay hoe misy fanitsiana tiana hapetraka eto ina moa zany le fanitsiana ny fanitsiana de zao aoka ny zavatra hita fa nanapotika ny firenena am'izao hatongavatsika amin'ny fanitsiana mba tsy hotoizana tsony anisan'ny zavatra ray tena lehibe a ny fivangongoam-pahefana tsy nampandroso ny firenena ny hoe de hifidy président ny république de hakinina aminazy io ny fampandrosoana ny firenena enimpolo taogna atsika napahatra ny malagasy zany de nefa mbola misy ola hoe mieritreritra an'izay am'izao mieritreritra an'izay hoe agnay hanao président ny république agnay hanao an'izao agnay hanao an'izao efa zany tsy nampandroso zany hoe fanoloana olona fotsiny zany le izy fa tsy hoe ina moa le zavatra tena tsy nampandroso atsika zay zany le izy napetrakotonena de tokony tsy hiveregnana tsony ny hoe akinina amina olo tokana ny fampandrosoana ny firenena zay zany a efa tsy nampandroso atsika tsony a fa anisan'ny zavatra lehibe de lehibe zany de ny hoe ferana ny fahefana am'zanona amy fanjakana foibe fa ny zavatra mahakasika ny fampandrosoana rehetrarehetra de halefaigny amy faritany zany ny resaka mahakasika ny fampandrosoana raha amina termana chiffre izy am'izao fotoana zao ane 5 isanjato ny teti-bolam-panjakana de lany tantanany fanjakana foibe de ny tanjosika zany amy fanovana de hoe mba farafarasiny ny 7-valopolo isanjato ny teti-bolam-panjakana zay mandeha agny amy faritany aby manontolo zany am'izao andro ny fanovana zao ka zay zavatra mahakasika ny stratézika sy ny ireo mahakasika ny mahakasika ny zavatra mahakasika ny fiaigna ny firaisam-pirenena zay ny mijanona amy fanjakana amin'ny fanjakana foibe ohatra raisiko zao azo agnamarinany de hoe raisiko ohatra zao ny ministère ny travaux publics ahoana manokana zany de hoe ny fanaovana ny lalam-pirenena mampitohy ny faritany enina zay no sisa mijanona amy fanjakana foibe ny fahefana sy ny vola anaovana an'izay fa ny lalagna sisan'izay zany a de tokony tantagnany collectivité zay honarany moa zany fa de ny faritany moa no misy am'izao tantagnany faritany ohatra zany zay de ny vola ny fahefana rehetrrehetra de lasa agny amy faritany zay zany a zany hoe hisy endrika na gouvernemanta zany eo anivon'ny faritany zay zavatra salalan'zay mikasika ny ministère ny fambolena sy ny fipirana zany de hoe raha tena efa jarevana de zao tsy mijanona ty amy fanjakana foibe tsony ny ministère ny fambolena sy ny fipirana fa de tonga de agny amin'ny ny fahefana sy ny loharanimbola reny tonga de tokony agny amin'ny agny amin'ny faritany zay ho anarany tsy fatako endrika salandraiky ohatra ny fampianarana zao de hoe tokony ny mahakasika ny université sy ireo ataotsika hoe centre de formation national reo no mijanona amy fanjakana foibe fa ny sisan'izay zany de tokony mandeha agny amin'ny faritany zay mety tsy moramora no mandamy an'zany fa mba halalana hoe inona moa le hoe ka
ny resako hoe tsy resaka décentralisation classique hoe amena volan'izao tsy zay izy fa tena zavatra mahakasika ny asa fampandrosoana mikisy zay ny tena zay le fanovana tena tao zay zany a no zavatra tena irosoana ka tsy ilaina tsony le fivangongo-pahefana tsy ilaina tsony ny fagnakinana amin'ny fahefana amina olo tokana ny zavatra faharoa lehibe zany de tokony tsy hiverenana tsony de le hoe zava-doza nanapotika ny firenena ny fanjakan'ny vola ty amin'ny fifidianana zao de mieritreritra fa tokony atao mazava tsara ao anatin'ny lalam-panorenana zay atao ny hoe voarara ny lalam-panorenana ny fampiasa fizarana vola amin'ny fifidianana ny fizarana zavatra samihafa efa kolotsaintsika teto ka fanovana zany de zay candidat mandikany zany tokony anatin'ny lalam-panorenana mihitsy zany a de miteraka disqualification miteraka faharavany fahaverezany zony amin'ny fifidianana zany any tokony atao satria zava-doza io lasa sy rehefa lany le olona voafidy sy le olona nandany anazy no andaniany andro fa ny hameregnany any volany na zay volany rosainy amin'ny olo a de lasa tao atoko le firenena manapotika ny firenena mihitsy a de tsy mandroso atsika neo mbola misy ny eritreritra te hanao andrany satria nahoana te handeha hamitapitaka ny malagasy ary nefa koa misezaka be deabe tsy maintsy ataony olo pirenena hanaiky an'izao zavatra teneniko zao ekenany zao fa noho ny fahatrany de hoe mariny raha teneniny depitepe zao fa ny hanao anazy manahiragna zavatra salan'zany a no tsy maintsy risoatsika amin'ny natao hoe fanovana de mamaly anao aho zany hoe am'ireo zavatra reo ka anisan'ny fanovana lehibe zany a mba haombiazany ty firisoatsika amin'ny tena fanovana ty ho ana manokana de hoe ny lehibe ny faritany satria ao anatin'ny lampanorenena io misy lehibe ny faritany tsy fantako na hasangana zay ny lehibe ny faritra de tokony atao maramila ina ny antony a de zao mba hifehezana kokoa ny fitondrana zany a indrindra ny fandriam-pahalemana zay loha raika zany fa ny faharoa de ny hoe mba tsy azahoana tombon-dany hoe misy antoko mahazo tombon-dany mialoha satria misy antoko ane am'izao milaza hoe izy ny tena tompon'ny tologno de hoe te olony aby ny tiana ho tendrena am'ireo ana raha reo ka mety manimba ny fanovana mihitsy zay tiatsika atao fa avy aleo maramila izy io miaramila de misy magnatsara zavatra kokoa zany a ny anaovana miaramila ny lehibe ny faritra ny lehibe ny faritany a de sy mandany amin'izy an'izy izy zany zay ny a ny zavatra hitako hoe mifagnaraka tsara amin'ny hoe fandihanatsika agny amin'ny fanovana anisan'ny zavatra raika io moa zany a hamafisiko eto mikasika ny atao hoe fanovana de ny hoe ny fifidianana voalohany aloha ny mpitondra rehetra agny amin'ny na hoinany agnarany na mpitondra eo anivon'ny fokotany na mpitondra eo anivon'ny commune na eo anivon'ny faritra na eo anivon'ny faritany na mpanatanteraka izy na mpanorotsaigny izy de tokony atao amina latsabato mivatagna ataony vahoaka aby suffrage universel directable zany fa sy de atao grands électeurs zany zay a ny hevitra areto mokahatra agny ambany ny fifidianana satria zavatra nisy ananankiray tsy nampandrosoatsika teto koa ny hoe fifidianana isaky ny raha de manao lampanay de tonga de ny fifidianana filohan'ny republique anao tao de mifalazaiko teo ny hoe tsy de mila président be fahefahana hankinana fampandrosoana zany tsony fa zavatra symbolika efa lazaiko teo a zay no tokony hapetraka amin'ny olo atao président zany fa ny fampandrosoana de efa lazaiko teo hoe tena aomenany agny amin'ny faritany ny fahefahana arabola ny fahefahana manapaka rehetra zany zay a de ny tiako hatongavana zany de ny hoe atomboka hatra agny ambany ny fifidianana zany zay ny zavatra tiako
tiako hatongavana zany a ary tsy fisapa-kevim-bahoaka no atao fa fifidianana lampandrenana satria rehefa ho avy ny fiaonam-be-paritra sy ny fiaonam-be-pirenena de mety hisy hevitra maromaro ka sarotra ny andravonanao ny hevitry ny olona amina zavatra lalam-pandrenana anankiray zay sarotra zany ary aloha anisan'ny olo resy lahatra am'izay no hoe lalam-pandrenana roa no atao a de mba azo andravonana ny hevitry ny olona rehetrarehetra zany a de mba hita hoe misy zavatra hisongatina kokoa zany a ary hahatonga ny olona rehetrarehetra tena handray anjara amin'ny fifidianana ny lalam-pandrenana fa nisan'ny mampiegna ny olo sy ho tonga hifidy zany amin'ny oionao satria mahasampy izy hoe ny hevitra ene ary zay moa zany zavatra efa nilazaina ny hoe aoka mba tsisy amilivilitsony ny zay zavatra tapaka avy agny amin'ny fiaonam-be-pirenena na ny fiaonam-be-paritra satria zay ny zavatra tsy nahatanteraka ny fanovana ohatra am'izay misy mamilivily rehefa vita igny a de zavatra hafa ary eto de miteny zay no mahatonga ny apahan'ny olo-pirenena amin'ny FFKM misy de diso ane ny resaky ny olo sasasany io hoe mananahiahy amin'ny FFKM mananahiahy amin'ny FFKM ny olona satria ny fiaonanam-be natao paritrahatra am'izay na ny fiaonam-be-pirenena ane de ny FFKM ihany no mitarika anazy kanefa tsy tanteraka le izy ka zay ngamany oka nareo ray aman-dren'ny mpiangonana mba tsy hoe mpitarika fotsiny fa mba ho hiaro ny zavatra tena ny tapahan'ny olo satria zavatra efa nisy zay ka nareo tsy afaka miala hoe ny tsy nahatanteraka ny fanovana hatra am'izay de tsy ho tafiditra nareo fa nisan'ny responsable zany tsy nahatanteraka an'le tena fanovana nareo satria nahoana ianareo diso nipetraka loatra maray aman-dreny de hoe reto mpitondra anay reto de olo-kendry reto olo manao reto zavatra zao ka de rehefa vita igny de nanay de mitarika fotsiny fa zay anaovana azy tsy zay fa rehefa mitarika anareo a de tsy tokony misy segna maso hiaro ny zavatra ny savidin'ny olo zay aleo mazava-dian'izao zany zay ny ahiahin'ny olona io zany ray tsy mino agnareo sagnatria hianao sikombakomba fa ny tena marigna de hoe amy toerana misy anareo de manaza tegna be de hoe so de ataony aloha de diso miditra be loatra fa rehefa miditra de ny foaportoty a de mba zavatra tapaka tena etaetana malagasy zay no voarafitra agnatina lalam-pandrenana de agnareo zany tokony hiaro an'izay hatramy farany fa tsy tokony hisy egna maso zay zany a anisan'ny zavatra ataoko hoe lehibe amin'ny le fanovana tena petraka satria am'izao ane misy fanoritana ty fanovana ty misy manao hoe zao ny anay ny fanovana zao ny anay ny fanovana misy azany sasany efa lazaiko zay hoe io fivangongom-pahefana io ane no tsy nahampandroso ny fiainana mbola misy te hivangoko amin'io le izy mantsy ohatry ny lasa tsy mifantokany am'izay ny mpitolona sy ny antoko politika ny konokonona ny nihetsika natao iny lasa ny akatsehatra ihany koa moa zany sasany am'izao fotoana zao miseho azon'le hoe tompony ny tolona am'izao fotoana zao le efa misy sahady ny antoko hoy ny sasany efa manao pré-campagne misy sahady ny sasany efa miseho azo tompon'le fitondrana mijoro am'izao fotoana zao fa hitan'Andriamatoa Pietra Kotiniaina zany mety ho seho ny ao arina kely ao raha hoe ray volana mahery kely zay nandraisana le fahefana de efa zao sahady ny ady an-trano eo amin'ilay mpanohana an'ilay fitondrana colonel Mikael Randrianirina ny olony andro Rajoelina am'izao nazo lazaina mangingina ny ambadika any tena hoe mangina tokoa ve ny olony andro Rajoelina sao de mikonikonina mahita an'ireto miady an-trano reto am'izao fotoana zao inona ny tokony ho atao ihany koa zany mba hatateraka an'le fanovana petraka eto amin'ny firenena indrindra le fitoanam-pirenena izay atao maly an'izay fa iaho aloha zany de miantso ny izy de mirahalahy faly ny olona rehefa nijoro ianareo de mirahalahy faly faly ny olona zany hoe tandrokaro ny vozona mandray andraikitra rehefa ho lasaka katerena ny firenena zany tena makasitraka makateliny anareo fa akoa miteny anareo fa misy ny ahiahy ny olo rehefa mandeha zany zao ny ahiahy ny olo de zay voalazanao zay hoe ny ahiahy ny olo zany de hoe tady ho sovaliny mialatsigny groupin'olona mpanao politika agnareo
hoe ireo zany lasa mahazo tombony be deabe de lasa ho adigno neo nefa mety manana ny kazikazy tiany ataony de ho adino le tena fanovana ka lasa le hetaheta ny olo reo te hahazo fahefana no lasa hanagnan-jara-toerana lehibe amin'ny fanovana zay atao ka izay a ny anongosongoana ny maty oa sy antaindevimbelogno ary ny fiaigna-pirenena ty de sy tokony asiana hegna maso zay ka iaho mino takatrareo ny halehibe ny fanantenany malagasy rehefa nijoro anareo ka tsy sagnatriagnareo ro voarebirebiny olona sagnatria ka hoetiny olona amina olona satria misy olona ne na tamin'ny nandeha tagny amy régime reo zay ne ny fandehany rehefa nagnogna fitondram-panjakana anakiray de mitovy ny hevitra fa rehefa avy eo le famaritana an'le fanovana de misy ny sasany de hoe mba nay koa zao fa tezanina fotsiny am'le zavatra le système efa lotsy mety zao zany zay mahatonga no mba hovavana fotsiny le lalam-pandrenina kitikitihina fotsiny ny tena ilain'ny olona nefa tena changement mihitsy moto miditra amina hiditra amina 5e république fanovana profondi mihitsy zay no ilain'ny olona zay miala ny fivangogom-pahefana miditra amina resaka hoe fanomezana fahefana fandraisana tagna ny faritany ny faritra ny fampandrosoana ny firenena zay ny tena tiatsika hatongavana ka mitodika aminareo aho a am'izay lafin'zay ary zay koa ny mbola hitodiako aminareo aoka fa tokony hifatohana bebe kokoa zay moa ny hevitrako hoe raha ny hevitra zao mba tokony agny amy volagna me agny a vo miditra amina resaka conférence zany conférence régionale conférence nationale ary raha ny hevitro de hoe aleo le conférence miaingy hatragny fotony mihitsy tsy maninona miaingy avy amy commune miaingy amy district miakatra tagny mba tena azahoana ny hevitry ny olona de miandry mahitany zany fa mandra-pahatonga ny volana me de afatoko amin'ny fampandehanana ny raha-raha-panjakana satria eto de miteny raha sanatria ka tsy de mahita ny olo hoe misy fihasarany ny fomba ifitatagnana ny fitondram-panjakana par rapport am'le zavatra ny aignan'olo teo de mety ho zava-doza amin'ny firosoantsika amy tena fanovana zay ka zay no itenenako ihany hoe aleo alohany enimbolagna voalohany de tena afatoko amin'ny fampandehanana ny fitatagnana ny raha-raha-panjakana ty ny fandriam-pahalemana ny ahafahana mamaly zay zavatra tokony valiana am'ireo zavatra takin'ny olona zany ka zay ny any fahitatako anazy a na ity jiramaty fotsiny azany eny tena andanian'andro tena zava-dehibe de tena zava-dehibe fa agny amy volagna me vo miditra amina resaka mahakasiky ny refondation zany ary aho koa de amafisiko eto aoka tsy hoe asa maisy roa taona io zahay no efa fahadisoana natao talohany e terena fotony hoe tsy maisy atao malaky ty fa zao ny hevitry ny mpamatsy vola zao ny hevitry ny zao fa ny tena ambadika de hoe tsy tena hirisoana ny tena fanovana satria raha misy fotoagna de tena vitan'ny olona zany ny tena hiroso amy fanovana de misy olo ambadika zany tsy te hatongavan'zay de mitondra hevitra kototoa izy mamitaka ny malagasy izy ka na telo taogno na efatra taogno rehefa tena vita ny tena fanovana najanona reo zavatra tena nanapodika ny firenena de tena zavatra mamaly ny filany malagasy afana mamaly ny hetaheta nino atao zay niny zava-dehibe amin'ny olona fa tsy hoe manao hiany de rehefa avy eo nefa mbola miverigny hiany ny crise ny tamitsika zany de hoe ny fanovana zao hoe ahoana no hanaovatsika fametratsika rafim-panjakana ametratsika fomba fiasa vaovao fomba videry vaovao mba sy hiveregnimbaregnany crise mba hirisoatsika amin'ny fampandrosoana maharitra
misy anty vaovao lasaka omaly ity a mahakasika an'reto ministra telo mirahavavy moa izy ministra ny mponina sy ny firaisankina teo aloha ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina ny fanabeazam-pirenena ihany koa reo zay tokony mbola hoenjehina amin'ny haute cour de justice maro ny dossier aninjehina andreo olona ireo a efa namoana IST moa zany fa nahazo immunité parlementaire indray miverina solombavambahoaka izy telo mirahavavy ireto fahitana Matoa Pietra Kotoniaina solombavambahoaka ianao mpanao lalàna ihany koa inona ny tokony ho atao zany anadiovana an'ilay tsy maty manota eto amin'ny firenena raha hoe ny fitsarana avy mbola lalam-pandrenana mihitsy ny manome immunité an'ilay olona tokony mbola enjehina amin'izao fotoana izao ny omaly zahay a rehefa vita ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana de misy zavatra tavitra tao anatiny atao ordre du jour ny tavita tao anatin'ny ordre du jour a ny fandaniana ny hoe fametrahana an'ireo ana vomiera mpanenjika commission comité d'accusation ngaban'izay de an'ny assemblée nationale mifandray amin'ny haute cour de justice satria zay izy io ka eo am-pagnananganana anazy io ny assemblée nationale amin'izao fotoagna zao de ho fantatrareo moa zany nytohiny zany ny mahakasika ny kan'izy ireo a de ho hitatsika eo ny tohiny fa tsy fantatro a misy any zavatra tsy fantatro hoe rehefa misy député niala nanao ministra député anankiray a de hiverina de andraikitry ny assemblée nationale président ny assemblée nationale ny mampafantatra ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoe misy an'izao ka tsy fantatro hoe nanao an'izay ve ny président ny assemblée nationale sa tsy nanao an'izay tsy fantatro zany fa de ho hitatsika eo a ny tohiny a misy be de be moa zany ny olona mety ho voakasiky ny hoe zavatra ny lazaiko teo zay hoe miandry ny haute cour de justice de ho hitatsika eo ny tohiny ho ny mpanao gazety fa de ho hitatsika eo a ny voaka ny zavatra na voaka ny HCC a de ho hitatsika eo ny hoe inona ny tena zavatra tena misy marina zany eo amin'le hoe haute cour de justice mihitsy masiny teo amin'ny anteny miram-pirenena misy an'io ao anatin'ny vomera amin'ny anteny miram-pirenena tamin'ny teo aloha na hatramin'izao fa mbola tsy misy dossier tonga hatramin'ny farany eny fa na de ny enquête parlementaire raha de tsy hita hatramin'ny farany eo zao nareo manokatra an'ity enquête mahakasika an'le hoe tsy fitantanana tsy mangarary ho nivon'ny orinasa jirama ity mety ho atraiza izy ity mety tonga hatramin'ny farany amin'izay koa ve reny zavatra reny ny fanenjehana andreo olona mialokaloka ambadika izay hoe olona ambony tsy azo enjehana zay ina moa zany ny lazana fa isy fanivana eto raha fa tsy hanao an'izany ny olona manana fahefana hoana manokana aloha zany de tsisy atony tsy lazana hoe tsy tokony hatao fa tokony hatao zay aloha mazava mikasika ohatra ka nijerama io zay tratra agny tratra fa tsy misy olo tsy misy atony satria nahoana efa nilazaiko teo tsy moramora ane ho vola ho isa 19 milliards d'ariary ny vola tsy maintsy mbola hanetsay manany io jerama io marina fa mety misy tavity agnatin'izay ny resaka rederesement fa tsy tokony ho sala am'izay le izy raha ohatra ka hoe sy nisy gabraraka zany ny fomba ny tantagnana anazy ka tokony atao aloha diovina aloha izy a de ho iteo hoe tiany tsy maintsy tadiavitsika de mba ho iteo fa tsy hoe de volay atao fahazarana fotony de hoe ny vola azo amy resety de handany olona nina amin'io ana jerama io a tokony ataoko hoe
stop atao stop zany zay a ka ina moa zany tsy alalana ny zavatra mariny amin'io raha ohatra ka misy ny finiavana ataony ny avy amin'ny assemblée nationale sy ny avy eny amin'ny fitondram-panjakana ny mpanatanteraka fisoanany hoe ataovy ny fanadiadiana rehetra tratratratra zay tsy misy fa manapotika ny aiza ve vola be 819 milliards zany agnatin'ny teti-bolam-panjakana io vola tokony anaovana barrage zany raha tsy lany vita aby ny barrage eran'ny Madagasikara raha anaovana barrage androahana tany volena zany taona raika fotsiny de fa tsena moa ty de fa sy lany manondra varatsika nefa zao lasa atotona amin'ny amin'ny jirama zany PDB firy ny zanaky ny olo ambany vohitra agny ny 900 ny kilongo ambany vohitra agny mipetraka amina sy mipetraka amina table ban zany any mampalahelo e kanefa ny volam-panjakana zany olanina am'ty de omegna maso nefa zany ny mpitondra tsy mety tsony zany de hoy teo zay zany a io agnareo vahoaka resahany izy zany zao de hoy teo rehefa tsy masaky miroso am'ty na ny mpanatanteraka zay tariny izy dimlahy na ny assemblée nationale de sy kiomba komane zany fotahano en'le pratika rasy teo aloha ka asany molo de hoy teo izy a fa alao mino fa sy maintsy miroso amin'ny tena fanovana io fagnarenana io io jirama io a ary mba sahy tosony ny fanaovana arena dalatopo sy ny tantely efadrakotra zay loha ny finoako zany zay eo ny mahakasika an'ireto fanatrehana nisy ny fiantsoana ministra nataonareo a ny herinandro lasa teo nisany nampiakapeo anao mahakasika izay resaka jirama izay eto ndray zany mbola efa azo tsapahitanana ve ireo asa ataon'ireo gouvernemanta ireo aloha zany eny fa na de hoe niady amin'ny tsy maty manota fotsiny ary eny io ihany koa ny hoe mety zavatra fa ny ambadika ny hitanareo mpanaramaso zay voafatry ny lalàna ihany koa moasanareo zay ia ny amafanteny teo tokony hampitomboana zany ny vitesse ny ministère tsirairay amin'ny azahoan'ny résultat amin'ny fanatsarana ny fanitsiana an'ireo zavatra fomba tsy mety io ne tsy voatery ho tena ina ny résultat fa na ny fanitsiana ny fomba fiasa fotony de fa tena anisany atao hoe zava-dehibe raha ohatra hoe misy fitarainana de mba tokony hozarevana malaky zany ny fitarainana zany a zay satria zay ne ny ilana ny mpitondra mamaly anazy zany ka ny am'le fanontaniana tao eo am'le hoe nahafapoanareo ve le asan'ilay ministra am'izao tao anatin'ny ray volana mahirika io zay a nandraisan'ireo mpiambany gouvernement eritsalama ireo ny asany aloha milaza eto tsy asy mandidiny mpitondra fanjakana ny mpanatanteraka zay tareny izy dimlahy fa aloha mahita sarotra ny anaovana évaluation agnatina 2 mois ka mba heviko ty lazako no hoe mba 4-5 bolagna agny mba hitako hoe mba raha izy satria lasa mirotoroto be raha 2 mois zany na ny fandaminana ny samy de fa lany ro volana zany ka tsy fantatro fa izy misy ny afaka manapa-kevitra raha ny hevitra koa manokana zany de hoe tsy ampy zany tokony ho agny amin'ny 4 bolagna 5 bolagna agny a mba anaovana iny bolagna agny anaovana évaluation zay loha ny hevitro satria tsy iaho a efa maire de la ville maire ny Fianaratsoa efa no président ny faritany Fianaratsoa de mahita ny hoe tsy de zavatra raha rehefa mitondra zany akoatrany hoe na député na fifaimbetsaka député ka zay ny hitako hoe ro volagna zany zavatra mandalo vetivety zany amina fitatagnana firenena indrindra firenena niala tao agnatina crise a kanefa de izy moa no manapa-kevitra aloha izy no mahita anazy zany fa zay ny zavatra hitako afapo ve sa tsy afapo a mbola mitohy eny ny resaka ataonay zany zao mbola mitohy ina moa ny misitra maromaro eny tao tamin'igny a
de hoy teo fa anisan'ny zavatra lehibe koa zany tamin'ny teti-bolam-panjakana ty de ny hoe tena mazava amin'io teti-bolam-panjakana io a ny vola ho an'ny lehibe ny fokotany ny lefiny ka tsy tokony hipetraka tsony zany zao le hoe sy tokony sy voalohany volany karaman'ny fokotany reo satria mampalahelo any re olo reo sy voatanisa eto aby moa zany a ny zavatra ny diana hevitra tao fa anisan'ny zavatra ndray io ohatra hoe mahakasika ny karaman'ny sefokotany de hoe tokony averigny amin'ny vatagna tonga de alefagny amin'ny district izy io de misy moa zany par rapport am'le hoe fiemorana zany satria tsika mandeha amin'ty resaka numérisation ty am'izao fotoagna zao a de nahoana no efa zay ny rosoana kanefa misy olagna be deaibe ny faritra maro amina président ny fokotany a tsisy réseau a tsisy be deaibe ny lafiny zany fa io moa zany fagnatsarana ka raha ny fietrehana anazy ny resaka teo aloha de fa misy zavatra azo engana fa miandry ny vokany ny tohiny zany a am'ireo ary mbola hitohy satria zay a ny fomba fiasa ataon'ny assemblée nationale koa zany zao no hoe hatao fomba fiasa mihitsy ny mampiatso ny ministra de miresaka fasafasy a de alefa amin'ny télé alefa amin'ny radio satria zava-dehibe no mifagnarahany olo-pirenena an'ireo zavatra reo zany hitondran'ny ministra fagnazavana mahakasika zavatra ary mba hatsapany olona koa hoe io ary ny député fa tena miresaka ny zavatra mahakasika ny fiaignan'ny olo tena zava-dehibe le izy a ary tena tokony hotohizana zany zay fomba fiasa zay aloha zany ataoko hoe tena anisan'ny fomba fiasa lehibe fiovana be deaibe ao amin'ny assemblée nationale akoatrany hoe tena misy débat zany le hoe fiatsoana ny ministra hanatrika ny député hitondra fagnazavana amin'ny député marina fa mitaky fotoagna lavabe ihany le izy a mety tsy de ampy ny fotoagna hitenenan'ny député a fa de ny fanohizana an'izay angamba ny anisany ataoko hoe tena zavatra lehibe de tena zavatra be de lehibe Andriamato Pety Rakotoniaina solombavam-bahoaka vito amin'ny distrikany Kialamavony tapirazady ny fotoanantsika nafana ny resaka tatao anatin'ny fandarina zarahevitra tamin'ity atoandro ity a inona no azonao hitondrana fanotinana ireo voaresaka teo a mety nisy ny zavatra no manana ho lazaina ihany koa tsy voaresaka fotoanan'izao ina moa zany no zavatra manokana zany fa ny zavatra efa nilazaina ihany ane no nilazaina ny zavatra efa nilazaina ihany no nilazaina fa mety miova amina endrika hafa ny nilazana anazy tsy misy afa-tsy ny hoe aoka ny rehetra mba sy hisipika tsara velatsy hamitaka ny malagasy koa hoe agnay de sary piaro amin'ny tologno kanefa zavatra tsy tena le fanovana no anatin'ny eritretra ka zay ny havatrako aoka mba tena hiroso amin'ny fanovana rafitra hitantanana ny firenenantsika mamaly ny tena filan'ny firenena mamaly ny tena filan'ny faritra tsirairay miainga am'ireo zavatra hita fa tsy nety teo aloha de ny fivangongom-pahefana zany hatao veloma na tsy akinina amina olona raika atsony atao hoe filohan'ny republika ny fitantagnana ny firenena ny fampandrosoana ny malagasy ielana zany zay atao halevigna ny fifidianana akinina amin'ny fanjakan'ny vola zay zany a no ataoko hoe tena zavatra lehibe de lehibe na 2 taogna na 3 taogna na 4 taogna no havitana ny tena fanovana mamaly ny filan'ny firenena de mba sy atao kilalao izy ty fa tonga de atao am'izay tena hamitana anazy ho ny FFKM zany a zay nomena ny raikitra mikasika an'izy ty de aoka ny FFKM tsy homegna maso sahalany taloha ka inefatra na indimy isika zay nanao feonam-be-pirenena na ny feonam-be-paritra ho anaovana fanovana tsy tanteraka le fanovana satria navilivily ny olo ny zavatra tapaky ny olo tagny amin'ny conférence régionale na conférence nationale
ka oka anareo ray aman-dreny mpiangonana amin'ny FFKM sy hoe mpitarika fotsiny fa tena hiaro ny zavatra notapahan'ny olo sy anaiky amin'ny liviliana ny hevitra notapahan'ny olo zay satria zay no mampisy ahy ny olo hoe ty ve hialagna-kaso tegna ambodepo andray ho avorony olo rehefa avy eo zavatra hafa no rafitra ao anatin'ny lalam-pandrenana tsy mahamaika ny fifidianana aloha zao tsy ny fifidianana aloha ny sy fanovana olona ny mahamaika ny gasy fa zay ny fomba efa natao taloha teo hoe alay ny andro rajoelina de omena ny ala koa de mandenga fotony rehefa agnainy tonga ao de mandroso mialohan'zay sy mainsy apetraka ny rafitra hitantanana ny firenena rafitra hanaovana ny fifidianana araky ny voalazako reo mba hametrahana ny arifanina rehetrarehetra hifehezana ny olona hitondra mba hialana amin'ny fanapara-pahefana sy ny fanarota-pahefana na amin'ny lafiny politika na amin'ny lafiny ara-toekarena. Sotra tompoko.